Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe izahay telo mitsamina, izahay telo mitsamina. Ireto izahay telo lahy izay samy manana ny maha izy azy. Mbola amperinasa tanteraka mantsy izahay, nefa indraindray koa mba afaka manala azy. Misy tsirony mandrakariva ny fifankazahoanay telo mitsamina, ary tsy mba misy aminay telo lahy izany ny banty hoe tsy mba mandamina. Ilay iray eo ampovoany dia banty tsy mikoropaka ary tsy mba taitaitra, ary izy no atao hoe manandafy sady anisany tsy mba mirevy folaitra. Fa ilay iray fahatelo kosa dia izy no kristian fanantenana, ahitana tsikitsiky sy fifaliana foana izy, ary anisany banty tena namana. Farany moa dia efa mazava ho azy na ilay avy aty ankavanan'izy ireo dia tsy iza fa izaho Patrika. Sady ny feoko moa efa heninareo izany, fa raha izaho koa dia efa fantadaza fa lehilahy tsy dia tia manalikalika. Fa raha ny momba anay, ny momba anay telo mitsamina dia izao. Fa raha ny momba anay telo mitsamina dia mahafinaritra sy tsara daholo. Koa aoka mba tsy hisy aminay telo lahy ny toe-tsaina tia mamony lolo. Izahay ilay telo lahy ampifandiniana vao manao zavatra, ka tsy tokony ho hisy aminay ny fanilikiliana eny fa na dia olona mpangalatra. Tsara fo, tsara fitondran-tena, ary koa tsara toe-tsaina. Ka ho antsika rehetra misoa tokoa ny fianatra, koa ny olona toy izany no mba tsara alaina sy tena ilaina. Toy ny tokotelo namasana handro tokoa raha izahay telo mirahalahy, sady mizotra sy milamina foana ny zavatra iarahanay manao, ka tsy hisy hampanahy. Nefa raha ny fari-piainana aloha dia samy manana ny azy, koa misy aminay ireo dia efa tena manana vamina, ary ny ankoatr'izay moa dia efa tsy ho lazaina intsony. Fa raha ny tena fantatra aloha dia ny mahafinaritra ny fifankazahoanay telo mitsamina. Mpanoratra izaho Kingablaka, na hoe Patrika. Izahay telo mitsamina.